fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana isika ity amin'izao alarobia raika amin'ny telopolo jolay taona 2014 zao miaraba ihany koa ny italien ny famoana ny gazety Corriere de Madagascar sy ny taratrary ny gazety Le Nouvelle miarabanao Frank Ramarson miarabanao sy ny ary miaraba koa nireo fiainotsika zay miainotsika eto Madagascar sy eny ambony internet zany ny any ivelany aloha Frank Ramarson ny any Mali efa navita ny fifidianana na de nisy fanonganam-panjakana aza tamin'ny taondasa ny any Zimbabwe miatrika ny fifidianana amin'ny teny ity ny eto amintsika aiza aiza zany zao hitanao tsara zany fa tsy mitovy ngamba ny culture politique amintsika sy ireo namatsika afrikana ireo namatsika afrikana zany de ohatra mahita zany amin'ny expérience zay hita fa mbola mahana an'le foi sy conviction finoana sy idéologie politique hoe ahoana nampantsoana ny firenena ary zavatra anankiray lehibe de ohatrany hoe vahoaka mirahina ny any Afrika zany ohatrany hoe ny any Mali rehefa nilaza hoe fa hoe tsy misy afa-tsy ny fifidianana no azona ataontsika hoe légitimité ary fiverenana amin'ny ara-dalàna zany hoe retour à l'ordre constitutionnel de izay zany no ataontsika hoe fomba iray iverenany zareo ao anatin'ny firaisan'ny raisam-pirenena sy ny ataontsika hoe le concert des nations zay teny zao tontolo zao isika moa zany avarina ihany satria tsy de hoe ny mpanao politika no ataontsika tena difo fa eo amin'le culture atsika mihitsy eo amin'le resaka kolotsaina politika no tsy misy mihitsy satria somary ohatrany ity tena daholo isika menakavy raha miresaka politika satria tsy ny hevitra tsy ny atao idéologie no zavatra atao primé zany ozy amin'ny teny frantsay fa le zavatra resaka matériel vola sy voninahitra sy ahoana ny ampimbako n'le fahefana amin'izao conjoncture politique zao ary de hoe tsy faharina mihitsy amin'le malagasy amin'le malagasy tsy fahaky vola zany hoe eo amin'le rombropolo tapitsisa malagasy de le mpanao politika sasany vitsivitsy no ny lalao ny fiainam-pirenena de zay mahatonga antsika tsy hanao fifidianana satria mbola betsaka no matahotra rapitso hoe inona no vokatra zay ataontsika hoe voka-pifidianana zay ivoako tena hoe mambaoka ve tiany olona ve raha tonga ankehitriny sy mpanao politika na amin'ny opposition za fanoherana hoe raha isy fifidianana de iza no ataontsika anao hoe ho tsy lany intsony satria amin'izao fotoana zao tsy fantatra tsony hoe zany tena matanjaka satria fifidianana farany zay natao teto de tamin'ny 2006 filohan'ny république 2008 ny fifidianana députation ka izay zavatra zay zany efa 10 taona nirina 7 taona de mbola misy samilaza ihany fa hoe mbola manana légitimité nefa niova le mpifidy fa betsaka nahazo 20 taona efa betsaka zany hoe ny zava-baovao zay niseho ary koa ny hitan'olona koa de hoe le ataontsika modernisation de pensée sasany zay tsy fetafitreto amin'ny lafiny teknolojia zay tsy mitovitrono zany ny fomafomba fijery ireo zay nifidy taloha sy zay ho fidy rapitso ka zay indrindra mantsy Frank Ramarson nahazo ampitaina amin'ny tany malivy eto amintsika satria somary ny teriteren'ny frantsay sy ny raisam-pirenena any zareo maliany nanatateraka ny fifidianana io nisy kandidara mihitsy aza moa niala andarana izy fa hoe tsy feno le fepetra afahana miatrika an'le fifidianana ny malianina nge raha hoe teneniko toa mahana an'izay culture politique zay raha ohatra ngenao tsika hoe ampitahenao ny olona any Afrique raha ohatra nampanao politique na mpianatra de fa mahana an'izay conscience politique zay mahana le conscience nationale eto amintsika tsy misy zany ka zay ny mamoramora le hoe rehefa hoe manjesy lahatra ny communauté internationale hoe ny lalanareo zareo hitonanareo amin'le démocratie hitonanareo amin'ny ara-dalàna de ny fifidianana ihany fa ny eto tsy mahana an'izay itsika malagasy tsy mahana an'izay idéologie sy amin'ny conscience nationale ero zareo tokony hitsangana ianareo cadre tokony hitsangana ianareo zay mahatsiaro teny tokony hitsangana zay ty tanjazona hoe appelle à la conscience nationale hoe vonjeo ny firenena fa tsy hoe resaka hoe no ny fiandrianam-pirenena no zay ataontsika hoe lavage de cerveau atao amin'ny téléslave io nge manimba ny sain'ny malagasy sy olona hiditsy zany fa mpitondra extrémiste ny eto mpanao politika extrémiste koa ny sasany anatin'ny fanoherana ary manimba mihitsy le ambiance sy fiainan'le malagasy satria malagasy de mitady an'izay hoe iverina amin'ny ara-dalàna zay ary zay nataoko anao hoe tsy
tsy mitovy kulturantsika sy ny kulturan'ny afrikana sy ny afrikana efa lasa lavitra eo amin'ny lafin'izay hoe fanaovana politika zay. Ary eo natokanao hoe raha mitangenao fotra fotsiny hoe amin'ny fomba hoe ny azy mbola structuré antoko zao manao zao sisy ndre matoky etat ndre matoky jible grammy fa mahana ny logika izy mahana ny fomba fisainana izy fa ary nitsika nefany atoko tsy mitambatambatra fotsiny raha puisy de iady raha afaka puisy de iombona de io zao de hoe miaraka zao ohatry ty resaka CES ty fotsiny miaraka zany zao ny ngara-jola sy ngara valomana miaraka nanao alliance objectif miaraka migaratsira zany zavatra zany tsy hitanao zany any Afrika satria tsy ny idéologie no miteny fa ny olona no miteny zany hoe ny hevitr'olona tsy aray de hoe androitrika tambatra de hoe iady amin'ny communauté internationale tsy zay le fanaovana politika tsy resaka olona hoa fa resaka foto-kevitra resaka structure ary zay misy mahatonga an'le savoritaka le fiainam-pirenena satria olona tsy mahana an'izay sans souvenir de responsabilité ireo mpanao politika itsika eo. Efa andraisanao teo ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana sy hoe Franck Ramarson nolaniny ny parlementaire total izy ohatrotsy ny ahoana ho aiza am'izay zany tsolo any zao le tokanao hoe le hoe tsy misaina hoa le mpanao politika eto zany rehefa tenena rehefa ohatr'izany ny sasany hoe le CES de manao l'ordonnance lala tsy ny natoko ohatrany manohitra ny ataon'ny CCN le conseil supérieur de contrôle moa izy io le hoe marasy mifampiarana-tonjoka ny cour CES de cour justice tour de justice zany hoe tsy maintsy mpitsara juge na juriste no anatiny zany CES zany ary azadiny fa ny CES de structure miaraka amin'ny HCC hoe zany hoe autorité pouvoir judiciaire ny area etsy amin'ny parlement pouvoir législatif tsy ny pouvoir législatif fa mihitsy mbola tsy nahitan'izany raha-tany nandeha hitsara hoe tsara hoe izy hoe ekeko te ordonnance CES fa ny tokony hoe gouvernement fampiraramy CES tendreo reo olo amin'ny CES amaneny fotsiny CES resaky ny cour suprême cour d'appel, conseil d'état, tribunal première instance, miaraka amin'ny conseil supérieur de la magistrature, chef de cour atao anatin'ny CES io ohatran'izay na mitinitry hoe misy juriste avocat na ny juriste fantatry fa malazo tamindray matao Remoranjevy reny na ohatrany matao Jona Raitla reny natao de fantatry hoe olona malala ny atao hoe didy pitsarana sy didy pitsarana no mivoaka amin'ny CES fa tsy didy hoe fanaovana politika koa ny marina fa le teo aloha nisan'izay tsy hoe nanao adalana le teo aloha namoaka didy politique hoe olona tsy tokony hofidiana de natao tao hoe considération politique ao anatin'ny argumentaire de anao koa zany rehefa avy eo raha te akilany hoe le signataire feuille de route koa anatin'izay zay ataoko hoe ignorance totale ao anatin'izay le hoe fampiarana fonctionnement zany ny justice eto Madagasikara ka io zany manontany tena ko mbola zay nge mbola anotaniko anao hoe tsika hoa mbola resy lavitry ny Afrika am'izay zavatra zay hoe zareo fa manana zay conscience zay izy hoa manana zay ataotsika hoe rehefa zao eto tsy azo oarina ny fefy antsika de miope fontsika atrany amin'ny filohan'ny tétazamé de rahatraty amin'ny ministre rahatraty amin'ny parlement de hitanao maso mihitsy zany fa tsy mandeha amin'ny filony ka eo ange mahatonga ny sasany hoe tsy mandeha ny fampirarana amin'ny ziky satria tapitra zao le fipotona tsy mandeha le ny fefika io satria tsy manana le finoana koa le olona tena manao azy na ny fefika io na tsy ampy ataotsika hery eo alohan'ny FFM efa nanao daholo zany ka tokony zany isy zava-tsafo zava-bovo olona mandray andraikitra olona milaza hoe oko zay re olona sangana daholo tsika fa lavo ny firenena zay ny ilain'ny vahoaka zao hoe olona no miteny olona samy joro manao an'izay le samy joro aloha tsy hoe n'importe qui koa tsy le olopona hoe ianona mpanao politika azy fa tokony zany manana an'izay je suis izy ny vazaha zay le sauveur de Madagascar. Ka voalaza mo telo hoe tapitra anio zany androany ny fepotona farany meniziko avy anio ny panelanelana kisanao latsaka ve zany ny sazy Franck Ramarson efa nisy apahany any am'ireo efa lazainao teo fa lazaitsika teo tapitra ny azy ny fomba hoe nanaovan'ny médiation nanaovan'ny arbitrage ko tapitra fa de mesitra am'izay izy am'le hoe fanomezana sazy ohatrany fitsarana angy io manao transaction anao manao zao tsy manaiky ianao de hiditra am'izay zany tsika anatin'ny sazy fa le sazy zany de fa fatapatatra
fantatra izy no sazy izy de hitatsika eo mety ko vera mety miakatra ny sazy de le CES vaovao atsankana hoe afaka réviser listing candidat zay ko zavatra fa anjarany code au anaty code électoral izy no tena afaka manao an'izay zany mbola hoe jerena ny lafiny lalàna ny lafiny juridique ka ny zavatra zay ka milaza ianao zao hoe ny sazy de efa fantatro gel des avoirs extérieurs tsy maintsy mifesifesy maro zany gaga ihany am'le hoe ministère ranombahiny zao vao manontany hoe inao zany zao sazy iaoto nefa nge zavatra efa tokony efa talobe na tamin'ny 2010 azy nge de efa tokony anontany hoe inao moa zany manjoan'ireo zay olo sazy iny eto manoloana an'izay fanapa-kevitsy ny juge eto mbola mamerina ihany le fanefasana amin'ny aina aman-jery mpanjakana le hoe litanie fiandranam-pirenena zao le olona anke tsy hoe rehefa ny rahana nge hoe anao fifitianany ny rahana nge le hoe processus ny tsy mitovy matsomy ianao de manaiky an'le déclaration logique fa nanaiky ianao hatramin'ny voalohany hatramin'ny mapoto hatrany fanaovana feuille de route hoe mifarity amin'ny fifitiana mangarahara mifara amin'ny zavatra hoe tokony hoe ke zavatra apaisement no atao ary zay nefa an'le hoe nini tamin'ny voalohany inge sady nangaka fa samy manao zay tia moa zany nitarimy ravalimana moa zany de hoe nivady nasetry ny tao ny fitahana ny olona hoe amangy an'ny bebera zay izy de io lasa candidat ato amin'ny andro radiol zay hoe nanao an'izay fa nilatsaka ony izy satria mba am'izay rehefa hoe angamba milaza any CES aveo hoe non validany ianao satria milatsaka ngalalo ravalimana de samy tsisy lany après tamin'ny telo mieto tsy fantatro fitapitako ohatr'izany daholo atao ton fiainako zay ataoko foana hoe mbola lavitsika raha totono meny ny afrikanina lefina ngetsika soa meny izy zany tamin'ny volana mars nanongany Amady Touré anjema capitaine Sanombo 28 juillet satria eritaovana sy tapany navita fifitianana izy tsika efa taona mbola eto ihany mbola mifampijery ary mbola manontany tena hoe ho vita amin'ny titonty ve fifitianana iny tsy mahamenatra kosa ave zany ho an'ny rehetrarehetra tsy mahamenatra ave zany ho an'ireo cadre pratsa société civile manampahaizana hoe isika ave de ambanin'ny afrikanina am'izay tsara ngam'izay mariana ao anatin'izao fanadihadiana zao ataotsika zao sinesa sorananao teto mifandaranao isika Frank Ramarson misaotra anao sinesa mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina